Zay dokotera manolo tena andray an-tanana maimaimpona ny mpiraitan-drazana ity kianja ity na ny tafika zany na ny mpitolona na ianareo mpanao gazety ihany koa dia efa ety zay efa nanomboka hatramin'ny omaly hatramin'ny androany ary ezaka hijanona ety foana amin'ny maha olo-pirenena dia matsiaro tena tompony andraikitra satria maro zay hitantsika izay teny amin'ny hainao manjery sy teny amin'ny tele teny na ratra sy ny sisa mba hampihena ireo ratra sy mety hoe ho fahafatesana azo andren'olo ireny na tonga anay nanao an'izao hetsika zao ahafahana mba mifanampy amin'le mpiraitan-drazana. Izay moa zany dia avy ao amin'ny fikambanana voalavoala eo ihany koa ny vatona sontrony tany avy any Moramanga tonga ety manampy anay dia miaraka amin'ny docteur Donia Soakanto kabine etsy amin'ny Totobato zany hoe nitambatra zay telo ireo anatotosana izao zavatra izao dia izay no tonga tongavana ety akiantsa afaka mitady anay manodidina ny Analakely Ambohijatovo hatrany Behoririka sy aty amin'ny party aty afaka andehananay daholo amin'izao raha sanatrika misy ny ilaivana pitsabo. Raha misy ny amehana dia mety misy laharana finday azo ifandraisana ve? 034 10 449 36 izay aloha ny laharana misy aty amiko dia izay ny antsona dia ezaka izay mifampikontakta ihany. Raha rotona fahitananareo misy ifandraisana amin'ny asan'ny Croix Rouge ve ny ataonareo? Maleo tena izahay finiavana manokana avy aty aminay no antony natonga anay tonga ety tsy noterena fa dia atsitrapo tanteraka tsy misy hoe firehana politika aviatsy na avaroa fa tena amin'ny fitiavana ny firenena sy fitiavana amin'ny mpiraitan-drazana fotsiny.